Ianareo rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo any fiadanan'ny tompo. Vavaka isika. Vory eto izay Andriamanitra o. Miara-midera sy mankalaza anao noho ny antsonao, noho ny fitaria ny fanainao masina. Misaotra indrindra noho ny fanasitanana, misaotra noho ny fampahirezana, misaotra noho ny fahavelomanay, ary indrindra ny fahavelomany finoanay. Fa mbola te hitoaka aminao izay, fa ho aminao ihany izay no manana fiainana mandrakizay. Mitenena ary Tompo, voninka anao izay. Amen. Filazantsara araka ny Matio, toko 7:10, andininy 4:30 ka hatramin'ny 7:70. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa napody ny vahoaka Jesoa, dia niditra tao an-trano izy, ary ny mpianany nankao aminy ka nanao hoe, lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsy farifary tany an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe, ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona. Ny tanimbary dia izao tontolo izao. Ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana. Ny tsy parifary dia ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly. Ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ny mpijinja dia anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsy parifary sy andoroana azy amin'ny afo, dia toy izany no hatao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny, ary ireny dia nangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra matafitoena rehetra mba amin'izay manao meloko. Dia hanipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroa nify. Ary amin'izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy, izay manatsofina aoka izy aino. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mateo koa toko 7:10, andininy 4:30 ka hatramin'ny 7:70. Izay efa nivakina teo no isy ny afatry ny Tompo ho antsika, akana ny loha hevitra hoe marina ny fitsaran'Andriamanitra. Ny Mateo toko 7:10 andininy 1 ka hatramin'ny 2:50 dia ampianaran'i Jesosy ny amin'ny fanjakan'ny lanitra amin'ny alalan'ny fanoharana fito, ary anisan'ireny ny fanoharana ny amin'ny vary sy tsy parifary, izay hitantsika eo amin'ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:30. Fitinika vetivety, ny fanjakan'ny lanitra hoy izy dia tahaka ny lehilahy anankiray namafy voatsara teo an-tanimbariny. Rehefa vitan'izany ka nandeha natory izy, dia tonga ny fahavalony namafy voatsy parifary teo amin'ilay tanimbariny. Dia niaraka naniry teo ny vary sy ny tsy parifary, niaraka namoa teo. Dia gaga ny mpanompon'ilay tompon'ilay tanimbary fa angatsy voambarana fafinao teo toa misy tsy parifary. Dia hoy ilay tompony hoe ny fahavalo nanao an'izany. Dia hoy ilay mpanompo hoe tianao ary ve ongotako ilay tsy parifary? Dia hoy ilay tompony hoe aza ongotana aloha fa sao dia voaongotra miaraka amin'ny vary. Fa rehefa ho avy ny fararano dia ho teneniko tsara ny mpijinja hoe fehezo, ongota aloha dia fehezo ny tsy parifary rehetra, fa arina hodorana, zay vao ongotana sy ho fehezana ny vary dia alefa any antsopotra. Ny andininy 4:30 ka hatramin'ny 7:70 kosa dia nanomezan'i Jesosy fanazavana ho an'ny mpianatra araka izay efa nivakina teo hoe ny mpamafy le voatsara dia Jesosy Kristy ny zanak'olona. Ny tanimbary mafazana dia izao tontolo izao ao anatin'izany tsika. Ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakan'Andriamanitra, ny tsy parifary dia ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay mamafy tsy parifary dia midevoly. Ny tondrona amin'ny hoe fararano eto izay jinjanany vokatra dia ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ilay mpijinjany vokatra dia ny anjely izay irahan'ny Tompo. Izany no akatsika lesona hoe
marina ny fitsaran'Andriamanitra. Famarihana voalohany dia izao: tsy misy afaka manamary tena manoloana ny fitsaran'Andriamanitra isika. Izany hoe tsy maintsy handalo izany fitsarana izany tsika, ary tsy misy afaka ilaza hoe fanahoana izay no tsaraina. Ety an-tany azy tsika mandalo fitsarana ihany manoloana ny code pénal sy ny code civil, fa isika kosa eo anatrehan'Andriamanitra dia ho tsaraina araka ny tenin'Andriamanitra. Ka tsy misy amintsika afaka ilaza hoe izay nga mbola nandrehan'izany tenin'Andriamanitra izany. Efa hatramin'ny andron'ny Abrahama Andriamanitra no naniraka olona hoe tia amin'izao tontolo izao hanambara amin'ny tenin'Andriamanitra. Tia an-tany anao manokana hoe firy izay nefa pastera nirahan'Andriamanitra teo anatrehanao, firy izay ny mpanompon'Andriamanitra nirahan'Andriamanitra teo anatrehanao. Ianao angamba mety rehareza hoe za mahalala pastera betsaka. Noho izany tsy afa miala intsony ianao hoe mbola tsy nanirahanao olona Andriamanitra, mbola tsy nandre ny teninao Andriamanitra. Efa hatramin'ny andron'i Mosesy no nametraka amin'ny teniny amin'ny alalan'ny soratra Andriamanitra. Ary tsara fantatrao fa io baiboly am-pelatananao io dia efa voadika amin'ny fiteny 400 samy hafa, 400, tsy mba hoe 10 fotsiny. Ary olona efa 9 lavitra maneran-tany no mampiasa an'izany fiteny 400 izany. Ka iza no mbola afaka ilazitsika hoe izay nga mbola namaky an'izany tenin'Andriamanitra izany, mbola tsy nahita an'izany. Tsy maintsy hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra isika, ary tsy misy afaka manamary teny. Dia manomana antsika teny izao amin'ny tenin'Andriamanitra. Isika koa dia irahan'Andriamanitra hitory amin'ny tenin'Andriamanitra izany, fa izany no asan'ny fiangonana. Fa rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra daholo ny olona, izay vao tonga ny fitsaran'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba mila vanina izany. Izay no voasoratra amin'ny Mateo 4:20-20. Hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazany tsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra vao tonga ny farany. Inona ary no mety ho fantaniana ho lazaintsika koa, mety ho fanamarina tena mahazo antsika koa dia ny hoe fa izany tenin'Andriamanitra izany ve mba misy vokany eo amin'ny fiainanay akory e? Dia io fanaorana nataon'i Jesosy hoe tahaka ny voa tsara ny tenin'Andriamanitra. Fantatry ny Jiosy tsara izay namboly vary izany, ary tsika koa dia malagasy mihinam-bary, vary ny fototry ny sakafontsika. Na dia tsy mpamboly ary tsika dia malala tsara an'izany. Fa rehefa hanafafy ny masom-boly, niditra tsara tao amin'ny tany lonaka, dia mahazo manantena anao fa tsy maintsy misy vokatra ho jinjaina rehefa fararana. Dia tahaka izany voa tsara izany ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tena ampidirinao tsara ho amponao, saintsainao, iainanao, dia mahazo matoky anao fa tsy maintsy misy vokatra tsara izany tenin'Andriamanitra izany, fa tsy teny mandalo fotsiny akory. Ka tsy isika indray miampangan'Andriamanitra hoe mampaninona moa izany tenin'Andriamanitra izany. Ny iran'ny fiangonana Rahavavy Katolika moa dia manamafy ny hoe ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia manova fiainana, manova ny fomba fisainanao sy ny fomba fijerinao, ny fomba fiasanao. Izay ilay hoe olom-baovao, lasa ny zavatra taloha. Izao anefa ny tsarovy, raha misy izay namafy ny tenin'Andriamanitra taminao, raha misy pasteur, mpanompon'Andriamanitra samihafa niran'Andriamanitra taminao, tsy tenin'Andriamanitra ihany no afafin'ny olona aminao, fa misy koa ny miezaka mafy, indrindra fa Satana araka izay nambara teo, mamafy zavatra ratsy aminao. Eto moa izany ilay kisary dia hoe misy koa ny namafy tsiparifary teo amin'ilay tanimbary. Ary inona moa ny tsiparifary? Izy io dia zava-maniry misy poizina, ary raha hohanina dia mahamamo. Dia hitanao amin'izany fa natao hanampoizinana, natao izay hamamo anao. Izany ny tanjan'ilay olona mamafy ilay tsiparifary. Ka raha ilay zavatra manampoizina, raha ilay zavatra mahamamo no ampidirintsika betsaka, raha io no ankamamintsika, dia mahazo matoky ianao. Fa tahaka ny namoaza n'ilay tsiparifary voa, dia tsy maintsy hisy vokany ratsy koa eo amin'ny fiainanao. Ary dia ho tsaran'Andriamanitra arak'izany ianao. Famarihana faharoa, tsy takatry ny saintsika ny fitoanan'Andriamanitra sy ho fitsaran'Andriamanitra io. Manomboka dia ny aty an-tany ny fitsaran'Andriamanitra. Izay nitadio ny Jaona 2:4-5-30 dia milaza mazava: izay mino ny zanaka, tsy hoe izay hino fa izay mino
no manana manomboka amin'ny fotoana inonao dia efa manana ny fiainana mandrakizay ianao, ary zay tsy mino izy dia efa voaheloka raha teo. Zay tsy mino dia tsy ahita fiainana fa hiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Andriamanitra ny tompon'ny fotoana anehoan'ny fahatezerana, tia miasehony eo no eo zay azony atao. Fa eto koa tsika dia ampianariny hoe ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fitsaran'Andriamanitra tsy voatery amin'ny fotoanantsika. Itsika ny olombelona tsy matato hoe misy olona manao rasy atsika, androany dia androany ihany tsika dia te hamaly zany olona zany. Fa Andriamanitra miala nenina. Eto dia ambary mahavariana ihany ny hoe avelan'Andriamanitra hiasa Satana, satria hoe Satana no namafy ilay tsy parafara. Avelan'Andriamanitra hiasa, ary avelan'Andriamanitra hamafy izany amintsika koa. Mahavariana ny maino an'izany, tsy takatry ny saitsika izany fitondran'Andriamanitra izany. Ary tsy izany ihany, raha mambanteny ary ilay mpanompo hoe aleo hongotako ary ilay tsy parafara, dia ho ilay tompony izay ambara amin'ny kisarin'i Jesosy hoe azo ngotana fa mbola ho avy ny fararano, ho avy ny fotoana fanongotana. Tsika moa zany mazana amin'ny teniny hoe ahoana toatra manjakazaka ny ratsy e, toa manevateva mihitsy azy ny mpanao ratsy. Fa izao sy anao koa ne mba mety nandalo tao anatin'izany faratsy toetra zany nanevatevan'Andriamanitra. Raha zay moa no tena nikapohan'Andriamanitra mafy tamin'izany fotoana zany, fa mbola miala nenina sy mamindra fo Andriamanitra. Ka aoko tsika tsy hanometsina an'Andriamanitra ka hoe avy hatramy dia tezero ataovy maty ity mpanao ratsy ity, fa mahagaga ny fitsaran'Andriamanitra. Fa marena fahatelo sady farany avana, tsy misy olona hafitaka an'Andriamanitra zany sika rehefa hitsara tsika izy. Tsy misy hafitaka an'Andriamanitra ka hoe za mody manao pastera, mody manao mpiandra, mody manao loholona, mody manao sampana sy fikambanana, mpandray fanasa amin'ny tompo, nefa tsy tena mibebaka, tsy tena manana amin'ny tompo. Tsy fantatro hatrizay ianareo ny tompo. Ilay tsy parifary afafin'ny Satana dia mahavariana tokoa fa zava-maniry tena mitovitovy amin'ny vary izy io. Rehefa maniry na rehefa mamoa aza dia ohatran'ireny salombary ireny. Fa hitantsika eto amin'ny tantara hoe ainy mpamboly tsara manavaka ny hoe ity tsy parifary ary ity ny tena vary. Ny tena marina isika no mamitaka ny tenantsika raha miseho miatsara velan-tsehona atrehan'Andriamanitra. Indrisy fa mety misy olona tokoa mazoto makany am-piangonana, angamba manandraikitra aza ao am-piangonana, mandrombona be tahaka an'ilay aviavy tao Betifaga, saingy fantatr'Andriamanitra satria izy mpamantatra ny fo sy ny vo. Izy malala ny miafina sy ny ao anatintsika rehetra, fa izy no nahary an'izany. Ary mampatahotra ny ataon'ny tompo. Efa aseho ny sady hoe amin'ny fotoana fitsarana ozy dia isy olona hiteny amiko hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va izahay. Fa maly ny tompo amin'izany fotoana izany, tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Zay no ataoko hoe isika ihany no mamitaka ny tenantsika, fa tsisy hafitaka an'Andriamanitra zany tsika. Fa manoatra lavitra noho ny aizan'ny mpamboliny hoe ity tsy parifary fa tsy vary, no aizan'Andriamanitra mamantatra ny hoe ity ny tena mibebaka tamin'ny fony, ity ny tena manetry tena fa tsy manamary tena. Ka aoka tsy ho diso fanantenanany amin'izany ianao. Zay afafin'ny olona ihany no jinjaina. Mitantara ity mpitory filazantsara anankiray. Rehefa nitory ny filazantsara tany Genève izy, any Suisse zany, trampoko n'olona kelikely zay nitoriny. Rehefa mba nanao antso avy izy, zara misy olona 2-3 farababetsany no mba tonga teo niaino azy. Efa fantatsika moa fa any Europa any ny olona efa manomboka tsy dia manatona an'Andriamanitra intsony. Dia olona i pastera hoe sokafako midanadana ihany ny varavarana, sitrany mba maheno izay olona ivelany eo. Satria tahaka ny trampoko n'olona Analakely mba misy mpivarotra ihany ivelany eo, misy parkina ihany ivelany eo. Dia tonga tokoa ny tanora anankiray nametraka amin'ny moto any, nataony teo akaiky ny varavarana teo, dia nenony ihany nangilatsofiny izy hoe inona zany resaka izany. Avy eo henony hoe mitorony amin'ny fanjakan'Andriamanitra ity le pasteur ity. Izy nefa tsy mino an'Andriamanitra, mpaniratsera an'Andriamanitra azy.
dia hoy izy satria hitany fa vitsy ilay olona dia hoy izy hoe efa enina foana ny amin'izany fanjakany lanitra izany fa mba atoroany andray ny lalana makany amin'ny elo e. Dia tsy namaly moa ilay pasteur fa nitohizany ihany ny fitoriana. Dia mbola namerina fandroany ihany ilay tovolahy mpitondra moto hoe lalana makany amin'ny elo indray mba atoro anay e. Tsy namaly ihany pasteur. Dia nahagaga fa mbola nisisika ihany ty tovolahy mpitondra moto hoe mba atoro anay ny lalana makany amin'ny elo e. Ka satria nanelongelona ilay fitoriana nataon'ilay pasteur ilay izy dia niteny moramora ilay pasteur hoe raha mbola ho tohizanao anako izao lalanao izao dia ho tongany ianao. Dia izy ilay tovolahy dia ningainy ohatran'ireny fanao amin'ilay mpitondra moto may ireny ny lohan'ny moto. Lasa izy nirifatra amin'ny moto, ny olona no mitantara amin'ny pasteur avy eo hoe tatsy amin'ny fiolalana tatsy dia nifandona mafy dia mafy tamin'ny camion ka maty tsy tradrano ilay tovolahy. Dia nangano am'ilay pasteur mitantara mijoro vavolombelona amin'izany. Izany dia mampatsiahy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana 4:9-7 milaza amintsika hoe Andriamanitra tsy azo vazy vaziana izay afafin'ny olona ihany no jinjaina. Marin'Andriamanitra amin'ny fitsarana ho amin'izay hoe iza no tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka aoka tsy ataontsika ho sangisangy na hoe famenom-potoana ny fivavahana ty am-piangonana fa fiomanantsika hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Zao no fanomezana tokony ianao raha zanaky ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Aza matahotra ianao fa mpitsara marina ny Andriamanitra ao. Tsy azo fitapitahana izy, tsy vitany risoriso izany ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tianao ny Andriamanitra ao ary tsy avelany ho voatelona ao anatin'ny mpanao ratsy ianao. Fantany ianao tahaka ny lazan'i Jesosy hoe fantatro ny ondriko ary izy malala ny feoko. Dia maharetatra amin'ny farany tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Amen.